Fa efa nilamina kosa ny disadisa teo amin'ireo mpitantana ny orinasa kromita malagasy ny mpiasa eo anivony ity orinasa ity vao mainka no atsaraina izay sehatra ny asa eo anivony kroma izay satria dia ny mpiasa ny orinasa kroma no nisantatra ny fampiasana ilay postra monnaie izay navoaka ny postra malagasy farany teo ny fiara-miasa dia vita sonia teo amin'ny rototo ka izay no nahazoana ity fahazoana karama ny mpiasa ao anivony kromita malagasy amin'ny alalan'ny postra monnaie ity. Gérald Ratsimbazafa sy Mamy Ravoavo kosa no mitady trano vaovao. Voavaha ny olana amin'ny fahatarany ny fandraisana karama ho an'ireo mpiasa 900 mahery eo anivony orinasa Crown satria izy ireo no nisantatra ny postra monnaie fikirakirana sy fitahirizana vola vaovao amin'ny alalan'ny teknolojia moderne izay aroso ny postra malagasy amin'izao fotoana izao. Rehefa napetraka ao anatin'ilay système ilay karama dia eo ihany dia efa afaka misitraka azy ireo zareo ireo atokisana fa mipetraka ny sécurité amin'izany fampiasana ny teknolojia io zany. Tsy karama ihany no kirakiraina ao anatin'ity teknolojia ity satria azo atao ny mandona izay tokony ho aloha rehetra rehefa mety ho facture rehetra zay dia mampiasa carburant eo amin'ny 3 sy 2 alina litatra isan-kerinandro eo ao anatin'ny sehitry ny fitrandrahana ny volamena ihany koa dia misy an'ireo pailleur ireo mpiara-miasa ireo zay eo amin'ny 2 alina eo tebiteby sy ahiahy foana n'ireo olona ireo satria mikirakira volamena zany dia any ambanivohitra be any zany ary tena afenina arak'izay azo atao mihitsy ilay resaka vola ity fitaovana ity nefany dia ahafahanao tena mametraka an'izany hoe fatokisana ao anatin'ny fampiasana ny volanao. Ny tena zava-dehibe mitovy avokoa raha ohatra ka miditra amin'ny alalan'ny postra monnaie ny karama ny mpiasa era Madagasikara dia hitovy avokoa ny andro na ny ora andraisan'ny mpiasa rehetra karama naiza misy azy. Zany hoe bouton anankiray ny potserina eto Antananarivo eto dia miara mandray karama avokoa ny mpiasa rehetra manerana Madagasikara. Birao 10 no nametrahana ny postra monnaie tamin'ny digina voalohany ka fantatra tamin'ity fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny postra malagasy ny orinasa Crown ity fa afaka 2 volana dia ho tafapetraka manerana ny nosy izany. Afaka 2 volana ihany koa dia fa azo ampiasain'ny mpanjifa ny karta hipoketra raha toa ka mbola amin'ny alalan'ny application amin'ny finday ihany no ikirakirana ny postra monnaie. Fa raha